Avana malala ao amin'ny tompo aminareo ane ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty, ilay santatra izay nodimandry ary ilahy matoa amin'ny maty. Miarabantsika rehetra ry havana nahatratra ny Pasika 5:22. Ny tenin'Andriamanitra ifampahirezantsika amin'izao andro lehibe eo amin'ny fiainana ny fiangonana kristianina izao dia ny Matio 9:20 ka ny 7. Sokafo ny baibolinao ry havana. Matio 9:20 ka ny 7. Iangaviko ianao mba hiaraka hamaky izany amiko na ny valoa pelepela-talanao ary dia misy an'izany teny soratra masina izany. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary nandeha faingana lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy, ary indro mialohanareo ho an'ny Galilea izy, any no ahitanareo azy, indro efa nilaza taminareo aho. Amen. Ary mandehana faingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy, ary indro mialohanareo any Galilea izy, any no ahitanareo azy, indro efa nilaza taminareo aho. Ravana manalo amin'ny tompo, alay sarany eritreritra zavatra resahako zao. Nandevina ianao zoma. Ovy ianareo? Nandevina ianao zoma sanatria zany a, dia hitanao tsara ny nampidirana an'le razana tao anatin'le fasana. Ovy ianareo? Raha ohatra ianao ka fianakavianao akaiky dia iny ianao napiditra azy tao anaty fasana na tonga nijero aiza le plasiny a, hitanao tsara le izy a, nakatona amin'izay le fasana, somarivo io. Ao a, lady maraina amin'ny 5 ianao hamonjy fanompoam-pivavahana aty Atsimon'Imahamasina. Nataontsika hoe amin'ny 4 eo e, ny 4 azy efa amin'ny 5 dia efa nisy tonga teo. Iny le vao mangirany ratsy iny a, le olona nalevinao zoma mifanena aminao, tonga dia mandray tanana hoe manahoana. Azonareo ve zany resako zany a? Tonga dia vitana finaritra. Inona reny ataonao e? Fa ny maramila ny ambona an'le fasana tao, tonga dia torana. Zay ne le eto e, tonga dia tsipaka fotsiny zao. Fa za matahotra fa misy kristianina mifanehitra amin'izany fa misy torana koa, misy torana. Ravana malala ao amin'ny Tompo, Jesosy Kristy mifanena aminao, tsy angatra akory, tsy angatra, fa Jesosy Kristy velona. Jesosy Kristy inona hoe? Inona ny hafatra azontsika raisina amin'ity soratra masina ity ry havana amin'izao andro Pasika izao? Ny voalohany indrindra ry havana dia izao: sahy mijoro ho vavolombelon'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Ahoana hoe? Sahy mijoro ho vavolombelon'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Tena nitsangana tamin'ny maty koa Jesosy, ary vavolombelona nahitan'izany ireto vehivavy ireto. Jerevanao tsara ny zavatra nitsanga, misy fomba tokony atao jiosy tamin'izany vanim-potoana izany. Rehefa misy ny maty a, dia hosorana miora, le miora zany dia ranomanitra farany izay 100 taona vao afaka ny fofony. Misy fombafomba maro samihafa karakaraina ny ona fitiavana ho an'izay olona nodimandry. Zany fomba jiosy. Io anefa dia tsy azo atao rehefa tonga ny sabata. Ny sabata zany manomboka zoma amin'ny 5 eo na amin'ny 9. Tsy azo atao zay mandrapa tonga ny amin'ny 9 maraina indray. Azonareo ve le izy? Ny zavatra nitranga zany a, tena olona kaiky sy tiany Jesosy Kristy reto vehivavy reto. Dia araka ny fomba fitenitsika malagasy hoe misy fomban-drazana, ahoana le izy?
tsy hita zay maharatsy azy tokony ho tanterahana amin'ilay maty, tokony asiana menaka ampandrona, asiana n'ilay ranomanitra le miora, menaka manitra moa zany tamin'izany, asiana n'izany zany le izy fikarakarana maro samihafa, misy taratasy maro samihafa karakaraina. Dia fantatritsika tsara fa ny fasana efa nomanina dia fanomezan'i Josefa avy any Arimatia, io nazo alalana tamin'ny Pilato, ary io Josefa avy any Arimatia io no nandevina ny Jesoa tao amin'ny fasana izay anazy. Tatsika ao Matteo 7:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 9 zany. Fa ny zavatra nitranga karakara teo reto vehivavy reto, tonga ny oran'ny sabata ny Jiosy ho faran'izay mpanara-dalàna, ary izay no mampandroso azy io. Fa ny mampahantra antsika eto Madagasikara io ny tsy fanarahan-dalàna io no mampahantra antsika, zay zany lizy. Dia ina ny zavatra nitranga, tsy afaka nanao tsony reto vehivavy reto, problème zany a, nanahiran-dohan'ny reto vehivavy reto tsy vita ny fombafomba tokony ho atao tonga ny sabata, vao mangirany ratsy ny Alahady maraina izy zany, tonga teny am-pasana izy, alaivo tsara indrindra amin'ny 4 maraina, tonga teny am-pasana izy, io ny anjely no mifanehitra taminy, olona tsy mbola hitany mihitsy zany a no mifanehina taminy. Dia jereo tsara le fandehan'le tantara, ary ny anjely namalika nylaza tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra ianareo, fa fantatro fa Jesoa izay efa nombona tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo, tsy ato izy fa efa nitsangana arak'izay nolazainy, avika jereo fa taony nandrian'ny tompo. Problème zany a, le olona tianao sy akaiky ianao nahita ny nandevenana azy, tsy ao tapoka izy, nisy nangalatra zany. Ny fomba tokony atao tsy vita, le razana koa tsy hita zay nanjavonany. Zay zany le mitranga eto. Miteny ny anjely hoe tsy ato izy fa efa naninona, efa nitsangana. Ravana malalo amin'ny tompo, tena nitsangana ny tompo. Isika koa ndraindray dia variana amin'ireny fombafomba reny. Ary zay nitenenana eto hoe mandehana faingana, aza variana eo amin'ny Jesoa maty. Misy fianakaviana tena sahirana amin'ny fombafomba ny razana indrindra rehefa misy maty, atao an'izao dia atao an'izao dia oka ny loha. Za zao tena mareo hoe tena efa nahita mihitsy afa amin'le famonosana razana iny a, fombo zao vita iny alaina le zazakely dia mpandikanany le razana e sinsisy le ny sasany lamba ty aloha natao voalohany dia ty ary tezitra mihitsy izy rehefa tsy arahany fomban-drazana io, kristianina izy amin'io a. Taveleo ianao raha variana manaraka ny fomban-drazana io, maninona ho ianao? Taveleo ianao variana ny Jesoa maty, ny masonao any amin'le maty, Jesoa efa naninona? Ianao fa tsy natory andriny aloha hoe tsy vita ny fomban-drazana tokony atao, tsy natory. Jesoa efa naninona? Nitsangana. Ny menaka manitra efa voavidy hanosorana ny Jesoa maty. Ry kristianina manatrika ny Pasika amin'ity anio ity, aza variana mitonantonana, mitona amin'ny poto ianao, raha any amin'ny maty ianao no mandeha. Entsika fa zany tenen'ny paster zany, zay tsy midika hoe zalevina ny maty. Ny sasany manahirana azy, alevina ny sotro sa alevina ny andavamamba. Azonareo ve le izy? Any manahirandro azy, ny tongony ve mandeha aloha sa asiana toka sa any manahirandro azy. Aza variana amin'ny maty, fa mandahana amin'ny tsenan'i Jesosy Kristy naninona? Nitsangana. Zay moa no mahavehivavy ny vehivavy. Ny vehivavy dia olon'ny fo, ary sika malagasy dia olon'ny fo. Le maty efa tsy miteny, mandriam-piadanana, ny velona no mandriam-piadanana ao sika efa ny anaratsika izany. Aza mandany andro amin'ny maty. Ny eny sasany ary ny any amin'ny faritra sasany, ray volana, ty tena rasako anareo, ray volana farafahakeliny no miandro faty. Ary ny vadin'le maty tsy mahazo miala eo akaikin'le razana eo, miandraka eo sady tsy misasa, tsy mahazo misasa. Eto Madagasikara zany a, mananao fikarohana an'izany tany Atsimo ihany a,
tsy mahazo miala eo ianao ny omby rehetra aloha dia efa ripaka ny arena rehetra dia efa ripaka tsisy akandovandova zany ny arena efa ripaka ianao zany raha manamady dia efa miforitra eo zany ianao miaritra an'izay maimbo-menonao zany ianao eo amin'ny olona zany mihinan-kena ihany ny olona misotro toka mihinan-kena ihany ny olona misotro tokany ianao zany miaritra eo ianao sady tsy misasa sady tsy miogony tsy misasa raha telo volana iny zany eo ianao zany alevinao sara ny eritreritra zany satria varinany amin'inona varinany amin'ny maty ary zany no itenenany anjely eto hoe mandehana faingana ka lazao amin'ny mpianana fefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia zareo angeny fahendrena sy ny fankatoavana nanan'ireto vehivavy reto tonga izy dia niazakazaka eo amin'ny andinin'ny fahavalo nandeha nilaza amin'ny mpianatra dia lasa izy nanentsika an'ilay fotoana ny fanarahana amin'ny tompo eto ariavana dia miteny amintsika kristianina ny maty tsy maintsy alevina io tsy azo hanina azonareo fa zany resako zany fahazavariana amin'ny fombafomba maro samihafa tao zao dia indray ny fianakaviana miady mihitsy misy fianakaviana miady mihitsy leo mpandevenana alevina ry izy dia tsy mety any falao arika izy ane nanavatra hoe ry tia ny akanjo anaovany tia grenat ny akanjo anaovany dia mbola lozana mitady grenat eraky ny tia tapy-tanety rehetra tia anaova grenat ny avatry ny maty sahirana eo anao tavela eo anao zay le izy tandremo ry avana fa Jesosy efa naninona efa nitsangana izy fa ny faharoa ry avana azotsika raisina amin'ity soratra masiny ity koa dia zao tsy hoe azavariana amin'ny fombafomba fotsiny fa mandehana faingana hitoro ny vaovao mahafaliny Jesosy Kristy mandehana faingana ninona zay le fijoroana vavolombelona raha mijoro vavolombelona Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty ianao mandehana faingana zay voalaza ny andininy fahafito ka lazao amin'ny mpianany fefa nitsangana tamin'ny maty izy ry havana malala ao amin'ny tompo mbola misy ny tsy mahalala raha misy ny tena akaiky ny tompo dia ny mpianatra fa ireto vehivavy reto no nandre voalohany indrindra ny vaovao mahafaly ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia ozy ilay anjely hoe mandana dia lazao faingana fa nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia lasa ny azakazaka ry havana malala ao amin'ny tompo tena zava-dehibe zany zava-dehibe ny fandehanantsika sady maika ny zava-dehibe ny fandehanantsika hitoro ny vaovao mahafaliny Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty ao amin'ny soratra masina dia mazava ny teny soratra masina hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra any marika toko fahenina amby folo zany indiny ny fahenina amby folo mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra zay mino sy atao batisa novonjena zay tsy mety mino elohany ary zao famantarany zao no anarak'izay mino mandehana mitoro ny filazantsara ny Jesosy Kristy ataovy zava-dehibe zany ho avy ny lendi de paka fanaovanina moa lendi de paka fihinanana atody dia gaga mihitsy hoe inona moa ny dirany famonjena amin'ny atody mba milazana reo toko sy andininy misy miresaka atody inona zao ao samy mba miteny aminao akaikiny hoe lioka toko fahaefatra andininy fa zao miresaka atody sisy resaka atody zany aho azonareo vela izy ene mety hoe sarin'le aina ao anatin'le atody fa ao tsisy resaka hoe œuf dur sisy en'izany mihitsy eo ry havana fa mahagaga mireny zany volevolena eo ndreny animbana ny finoantsika kristianina ka tsy fantoka any amin'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty fa variana amin'ny atody ina zao œuf de ina moa filaza azy tsy misy idirany zany famonjenanao tsy zanaka akoho akory ny tompoka ny voaka tao anatin'ny akorana zany ry havana tsy zany fa ajanontsika any iny fa zao mandehana faingana tiaza ny atody notoriana tsy ny chocolat notoriana fa io Jesosy Kristy toriana rehefa tonga ny lendi de paka mitandrema fa misy avy nanatrika vampivavahana taty am-piangoana tonga ny lendi de paka mamitapona eny kristianina atody varina any amin'ny atody lendi de paka dia fandehana nisy atokantrano mandeha mitoro ny filazantsara azo atao tsara mitsangatsangana dia mandana mitsangatsangana torio ny filazantsara
maika sady zava-dehibe. Zay zany anankiray tena asandrasana amintsika zany a mandana mitory filazantsara ary taddio a fa ny olona velona ihany no afaka mandeha. Eny e, tamin'ny faritry mananjara iny tamin'izany asa tany a tsy tatara lavabe an'le izy a fa misy ny antsona hoe foko atambahoaka sy ny antevolo tsy mifandevon'ireo a tena tsy mifakahazo misy ro mandraky tia ny androany. Dia rehefa maty le antevolo tsy misy mety milanja ny fantany. Dia sady miteny ratsy zalahy no asainy mandevy tena le antevolo. Masona izao no mahita an'izany a tonga dia sainy mandeha andale elahy le tia tsy toizako tsony ny toy teny ratsy be. Dia le izy le mifontsiny a misaotisaoty ohatr'izao mandrapatonga ny indovy sira miletrika ao anatin'le fasana andevenana azy. Manahirana asany devolo zany a rehefa mitendry zalahy hoe apoay lesy dikan'le apoka alao andeha zany zany a eto Madagasikara zany fa tsy film zany a tsy film zany fa tena tantara misy fa zany rehetra zany asany devolo fa ho anao nahita ny fitsanganan'i Jesosy Kristy nandray ny fitsanganan'i Jesosy Kristy mandehany ianao mietse miazakaza ndana manambara ny vaovao mahafaly. Nandeha tany Atsimo zay ravana dia ozy pasteur professeur Ramambason Laurent hoe ory pasteur Tina ny evangelistra tsy tokony atao an'izany hoe evangelistra zany fa atao hoe inona ho hoe mpitory ny filazantsara azo atao an'izany raka fa atao hoe mpampifaly ary marina zany ny mpitory filazantsara na atao hoe mpampifaly satria maninona mitondra n'le vaovao mahafaly. Zay zany le izy efa manahoana ny mpampifaly mahita AFF zany nareo manahoana ny mpampifaly atsao président ny AFF manahoana ny mpampifaly. Zay zany mpampifaly andeha zao misifoazo ratsy misy mpampifaly vavy. Zay zany le izy dia mahiresa fa ny olona velona no afaka mitory ny filazantsara. Fa ny faharoa ry havana hevi dehibe atsika sitonina amin'ity soratra masina ity le voalohany teo zany dia ny hoe sahy mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy mitsangana amin'ny maty. Fa ny hevi dehibe faharoa koa ry havana dia izao hoe mifamitona amintsika i Jesosy velona mifamitona amintsika eo amin'ny toeram-piasanao sy ny fiainanao andavanandro Jesosy Kristy. Eo amin'ino Jesosy Kristy mifampitoana amintsika eo amin'ny fiainanao andavanandro. Ary zay le voalaza hoe eto amin'ity soratra masina ity voalaza tsara mihitsy hoe indro mialohanareo any Galili izy ny Galiliane dia toerana fanaratona toeram-piasana toerana iainana andavanandro ny mpianatry ny tompo e any Jesosy Kristy no manao rendez-vous amin'ny mpianana. Mahagaga io tsy miteny hoe any amin'ny tempoly a fa any Galili. Azonareo ve ny ambarany amin'izany? Ny dikan'izany dia zao Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty tsy Jesosy Kristy migadra any amin'ny tempoly fa Jesosy Kristy mirotsaka tsehatra eny amin'ny sehatra misy ianao. Dikan'izany dia zao Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty raha iasinareo zany amin'ny talata dia ahoana le izy no mitsenanao eo amin'ny fidirana eo amin'ny biraonao. Zay ny izy izy zany efa miandro ao biraonao Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty tonga alohany amin'ny toeram-piasanao raha hivarotra ianao zany izy no eo tsy hoe client voalohako ty fa izy mihitsy miara hivarotra aminao naizanaiza sehatra iasanao zany. Zany le avana mampiavaka an Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty tsy hoe aty am-piangonana raha ty minanay zany nay ser pasteur aty ny Galilinay aty moa zao ny tranonay zao moa zany zay zao affecté kely atsy amin'ny préau asitra indray dia efa miandry anay sineny ao amin'ny préau zany Jesosy zany aiza koa zao ny toeram-piasana reo aty zao misy mpitondra tomobile aty zany tonga dia alohany indray voalano ny tompo efa akaikinao efa io izy le nitsangana. Zay ny le izy ao amin'ny toeram-piasana aty zao misy mpampianatra aty tonga dia izy ny tonga voalohany any am-pianarana
misy piasa brao aminareo votsy mivomy varavara io izy efa io ary zany le resahako tamin'ny voalohany tamin'ny fampidirana hoe alaivo sara rehetrretra le olona levinao zoma no mifanehitra aminao voalohany fa Jesosy Kristy mifanena aminao noho izany ry havana zareo tsara nge le tenyilay jiolahy teo amin'ny azo fijaliana ny tompo zany tsy miveraka mihitsy tsy miveraka mihitsy nisy an'le jiolahy teo amin'ny azo fijaliana ao amin'io ka toko 7 resaka amin'ny tompo samy miatona eo izy roa lahy ny ray zany jiolahy eo Jesosy teo zay anankiray hoe raha tena mahery alahy ataovy zay afahatsika eto zay ny tenyle anankiray raha ataotsika amin'le dika teny amin'ny fiainantsika andavanandro zao fa le anankiray teo ankilany tonga saina ho ratsy ty raha ty toa teo zay anankiray hoe ahoana tsara teo zy ny tompo hoe anio no ionanao amiko any paradisa ny tompo ry havana tonga alohanao foana izy amin'izay sehatra misy anao fatany dolo eo andraikitra saninao io na ny asarotany io fatany fa efa tonga mialoha aminao ao izy dia izy no mamahany olonao rehetrarehetra zay ny elizy ary zava-dehibe zany noho izany aza manaiky raha tsy mahita ny tompo zany ny elana tonga ny apôstôly ny teny hoe efa nahita ny Mesia zahay ny Jaona toko 1:7 tsy faty antoka ao anao natokavanao aty am-piangonana amin'ity anio ity fa efa nahita ny tompo ianao so rehefa anontany hoe iza no hitanao tany am-piangonana pastera tiany azafady azafady iza no hitanao tany dekona ny tompo nitsangana tamin'ny maty no hitanao ary tsy ny tompo maty zay ny matoatsy hoe rehefa misy faty eo am-piangonana oentinao am-piangonana dia ampandritsika le sary iny mba hifatoatsika amin'i Jesosy Kristy azonareo fa lizy fa lasa eo ny maso dia maty ndry maty tsy hitatsony ianao zany eo ianao zany tsisy miditra amin'ny lohanao zay toriteny za faniarany zany faniarany zany ary zany raha manao ampaherezana atsika hoe aza manaiky raha tsy mahita ny tompo ianao zava-dehibe ny tompo nitsangana tamin'ny maty zava-dehibe zany fa zao tsarovy any teo araka nambarako teo eo amin'ny centre de vie eo amin'ny centre d'activité eo amin'ny toeram-piasanao Jesosy no manao rendez-vous aminao azonareo ve izy ary zany tena zava-dehibe zany tsy hoe ianao indray ny sairany hoe te eo namiko venao rendez-vous amin'ny sivy tonga avy aty amin'ny braoko tsy mba zany ny tompo fa izy manao tonga avy amiao namiko ianao any amin'ny toeram-piasanao any amin'ny Galilinao ndry zany fanentretena ny tompo ry havana malalo amin'ny tompo tombony ho anao zany amin'izao anio izao fa ny farany ry havana famitona amintsika Jesosy velona raha mifamitona amintsika Jesosy velona dia mifamitona aminao satria tia ny ho mpandresy-tsoa ianao zany hoe isika zany lasa sakaizany inona sakaizany mpandresy ary zany ry havana no arena ny Pasika zany Paoly apôstôly ry havana fantatsika tsara ny tantarany meo taratasy anenjehako an'ireny kristianina ireny fa manimba ny fivavahan-drazako fivavahana jiosy fa rehefa nandeha teny an-dalany Damaskosy Damasy am'izao tsika miteny zao fanena tamin'i Jesosy Kristy lay nitenenany Jesosy hoe Saoly Saoly nahoana ny dia maninona ino moa zany Saoly fa tsy hoe Saoly Saoly nahoana ny dia manentsika ahy ianao dia rehefa nifanena tamin'ny tompo teny an-dalana izy dia inona ny tranga lasa mpitory ny filazantsara lasa ary izy navita be tamin'ny fitoriana ny filazantsara ary dia niteny izy ny Romanina toko 5 fa manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiatsika ry avako malalo amin'ny tompo ny fandresen'ny Pasika tsy fandresen'i Jesosy Kristy irery fa fandresenao koa fandresena izy hoe io fahantrahana io resy io hoaizy io ny tsy ho resy ao fa tsika io olana trehnao isan'andro isan'andro io resy sa tsy resy resy io azavariana fotsiny ary amin'ny maty ary ianao roviny ray ty no avadika lena ny ray ty ndao ho avy zao ny ririnina tokony avadika ray ty finosona lamba fa lena leny nainy to
sinzia sy ny sisa zavariana any amin'ny maty any ary amin'i Jesosy velona fa ianao koa dia velona ary zava-dehibe zany. Ny Korintana voalohany toko 10 andininy 7 avana dia miteny hoe raha amin'izao fiainana izao ihany no anatenantsika ny Kristy dia mantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia fahasoavana ho anao ry havana. Fa ianao koa ry kristianina malala nanatrika n'ity Paska 522 ity, ianao tsy maintsy mitsangana amin'inona? Tsy maintsy mitsangana amin'ny maty ianao. Na iza faly na iza tsy faly, ianao tsy maintsy mitsangana. Anisan'ny mba nahafinaritra teo ry havana alohan'ny hiditra tato am-piangonana, tena tsy napoiziko mba zaraiko aminareo, dia zany aliasy Aprily zany, tsy mbola niresaka tamin'izany ny indray mandeha za, dia ny arahaba-na tratra amin'ny Paska. Karana ane zany, silamo ane zany. Azo reo vela izy? Tena ny arahaba-na izy, miarahaba-nao pastera tratra amin'ny Paska. Paska fandresena. Ny silamo ary zany mahalala fa aiza ty tsangana amin'inona? Saika ho valiko hoe tsy mampitovy antsika, za zany itsangana, ianao tavela. Azonareo vela izy? Fa tsy niteny an'izany fa nisotra anazy ary nafinaritra dia zao hatramin'ny silamo dia resy lahatra fa nitsangana tamin'ny maty tokoa izy Jesosy Kristy. Nefa zany ny tena fototry ny tsy finoa ny silamo. Ny silamo tsy mino zany Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty zany, fa ka efa miova ny olona. Da sakasaka ry havana manatrika an'ity fotoana androany ity. Hoe ianao zany tokony mody soamatsara ianao raha atoandro, tsy fantatro izay lokanao any an-trano any, fa isaky ny hinambarana tena tsangana amin'ny maty ny tompo. Za tsy maintsy mitsangana. Azonareo vela izy? Tsy maintsy maninona ianao? Tsy maintsy mitsangana. Amin'ny asanao anao ninninina adverseranao, ianao tsy maintsy mandresy. Fa manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Dia raha pito zany ry havana, lendi de Paska, tako hoe Paska, lendi de Paka, mandehana dia izay hitanao rehetrarehetra mitsangatsangana tonga any Epefsa, tonga aiza izay andehananareo dia zao hitorio ny filazantsara. Namamy ohatra niny ary le olona gizagizao dia hitorio ny filazantsara tsotra be, teneno aminy lazao aminy Jesosy Kristy, lazao ampitiavana Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty nandresiny. Tianao Jesosy, na manana ny fahalemenao ianao, na mpanoty ianao, tianao Jesosy, fa Jesosy dia nahafony ainy ny fanavotana anao. Tsangana tamin'ny maty izy, fa tian'Andriamanitra hitsangana amin'ny maty koa. Mandana mitoro filazantsara. Zay ne dia vita ny tafika masina. Zany hoe ny rapitso alatsinainy zany, tsy fotoana tsirevena, fa fotoana n'inona? Ny tafika masina. Dia isika rehetra nanatrika an'izao fanimpom-pivavahana zao, ingane mba mpampifaly, dia mandehana ambarao ny vaovao mahafaly Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Ho amintsika rehetra ny fiadanan'ny Tompo. Amen.